ho aminao ane ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo, indrindra ho an'ny sampana mpanazava stila na zany ianareo fivondronana mankalaza an'Andriamanitra noho ny 70 taona nijoroana, miaraka amin'ny foibe sampatia ianareo amin'izao fotoana izao. Ao ihany koa isika fivondronana manodidina izay tonga miaraka eto manome voninahitra an'Andriamanitra, tahaka izany koa isika avy amin'ny faritany tily, ny faritany mpanazava, ary ihany koa isika avy amin'ny synôda paritany Antananarivo andrefana. Misaotra an'Andriamanitra isika satria ao ny fanabeazana izay tanterahantsika tena manefy olona hovanona tokoa ho vavolombelon Jesosy Kristy ary ho andry ny fianakaviana. Zava-dehibe ry havana ny fahatserovana, zany atao hoe misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny mbola fijoroany ny fanabeazana eto anivon'ny fiangonana. Fa raha tsy misy fanabeazana vanona, tsy anana olom-pirenena vanona isika, ary tsy anana olona mahatoky an'Andriamanitra mba ho andry sy ankinany ho avy. Misaotra ny Tompo isika ry havana. Za manokana dia resy lahatra hoe misy zavatra tsy takatra ny saiko ataon'Andriamanitra ho atsika eto Isotry Fitiavana. Tamin'ny heritaona ny Toriteny teto Alahady ny mpitandrana raha tsy diso izay, dia ny Korinthianina voalohany faharoa toko 5 ny 2:20 ny perikopa. Tsy marina ve zany paster? Fatapany faharoa. Anio ndray aho zao mijery ny fandaharana dia ny loha hevitra na ny teny fanevany ity 70 taona ity dia ny hoe kodia iraka solon'ny Kristy, izay notsoahana tao amin'ny Korinthianina faharoa toko 5 fantapany voalohany ray. Misy heviny zany ry havana ny amin'ny fitondran'Andriamanitra ny fiangonana, fa tsy tonga foana zany, fa misy asany fanahy tsy takatra ny sainy zany. Dia mampahery ny fiangonana ary arak'izao afatra roa zao ry havana malala. Ny afatra voalohany ry havana dia zao ny hoe iraka aho, inona hoe? Ary ny afatra faharoa dia zao, solon'ny Kristy aho. Inona ny afatra faharoa ry havana? Inona ny afatra faharoa? Inona ny afatra voalohany? Inona ny afatra voalohany? Inona ny afatra faharoa? Afaro io namanao akaikinao io. Ny afatra hoe dia izao, iraka aho ary solon'ny Kristy aho. Afaro izy. Zay ry havana. Zay no entinao mody amin'ny tianio ty, ary zay koa no anafaran'ny Tompo atsika ry sampana mpanazava stily. Iraka aho, solon'ny Kristy aho. Ny Korinthianina faharoa zany toko 5 ny 2:20 tapany voalohany no raisitsika ry havana. Iraka aho. Rehefa miteny ny voambolana hoe iraka io ry havana, dia ao an-tsaina ny hoe mpitondra afatra ianao. Zay fotsiny ihany. Mpitondra afatra ianao, mpanatitra fotsiny ianao. Tsy anao lay afatra, fa iraka ihany ianao. Ary avy eo dia manao tatitra ianao rehefa avy ny raha iny. Manao tatitra ianao amin'izay naniraka anao, hoe vita soamantsara ny asa. Ary rehefa vitanao ny tatitra, tsara ny fanatanterahanaao azy, dia nahatanteraka ianao zany. Mety tsy ho tanteraka ny iraka, fa ny atao hoe iraka dia zao, ny tondra fotsiny ihany ianao. Tahaka ny hoe misionera, iraka ireny misionera reny, ny rahan'Andriamanitra ireny misionera reny. Ohatra tonga teto Madagasikara, dia ny rahana reny mitoro ny filazantsara teto Madagasikara. Misy aza tsy tafaverina intsony any amin'ny tany razana ny iraka, fa dia milevina any amin'ny tany izay nanirahana azy. Fa tafita ve ny afatra sa tsy tafita? Misy ny tafita tamin'izay nampitana azy, misy ny tena tsy misy mihitsy aza nandray, misy ny namerina n'izany, misy ny nandroaka ny iraka azy. Dia rehefa mijery ny soratra masina isika, dia hitantsika ireo ny rahan'Andriamanitra, ary nampiasain'ny soratra masina io voambolana iraka io na tamin'ny alalan'ny Mosesy zany, na tamin'ny alalan'ireo mpaminany zany, araka ny iraka nataon'ny Tompo tamin'ny Isaia mpaminany hoe iza no andeha ho irakay.
dia hoy Isaia hoe ity aho irao aho. Ny iraka ihany koa ry havana malala dia mizara telo miavaka tsara. Tany amin'ny testamenta taloha dia Andriamanitra mihitsy maniraka. Fa rehefa makao amin'ny filazantsara isika dia izy tena ny ray no tonga iraka. Satria Jesosy mihitsy, izy Andriamanitra mihitsy no tonga teto amin'izao tontolo izao. Dia rehefa makeo amin'ny epistily isika na ny fizarana fahatelo ao amin'ny Baiboly dia maniraka ny mpianatra Jesosy, maniraka ny fiangonana Jesosy na ny apôstôly izay antsoina hoe iraka ihany koa ny dikan'izany. Amin'izao fotoana izao ry havana malala dia maniraka ny fiangonana ny tompo, maniraka antsika kristianina ny tompo, fa isika indray no iraka Andriamanitra, isika no mpitondra ny hafatra Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. Mety isy andray, mety isy tsy andray, mety ho tanteraka ny hafatra, mety tsy ho tanteraka ny amin'izay anirahana azy, fa dia iraka aloha isika ry havana malala. Raha lazaina amin'ny teny hafa zany ny iraka eto dia fitaovana fotsiny ihany ianao ampiasaina, ary io no mahamarina antsika hoe mpanompo ny filazantsara, mpanompo n'Andriamanitra. Isika iraka, tsy tompo-kevitra ianao fa an'Andriamanitra ny hafatra, fa ianao mitondra teny fotsiny ihany. Mety izara roa zany, mety ho kanalina fotsiny ianao fa tsy miaina akory aza la iraka, fa manatanteraka fotsiny ihany satria baiko zany. Fa misy ny ray tena miaina mihitsy ilay hafatra, ary tena ao anatin'ilay hafatra izy, ary izy mihitsy no hafatra tonga eo amin'ny fiarahamonina. Ry havako malala, todika aminareo sampana mpanazava stily, amintsika mpanazava stily, manana iraka lehibe isika. Raha eniovy ny sokoto maneran-tany, ny iraka dia mazava, mitondra ny fiadanana, ny fandriam-pahalemana, mitondra ny fihavanana, mitondra ny filaminana, ary manova ny tontolo ho tsara kokoa. Lay tontolo feno fahalovana, lay tontolo miaratsy, miasimba, fa ny sokoto no iraina mba hitondra fahatsarana eo amin'ny tontolo io, hanomana tontolo tsara. Zany ny fahatsarana ny fanabeazana raisintsika, ary fanabeazana manova ny tantara tokoa zany. Iraka mitondra fandriam-pahalemana, iraka ny fiadanana, iraka mitondra fahatsarana, satria efa tsara ici. Quoique tu sois toujours les meilleurs avec l'aide de Dieu. Zany teny Baden-Powell. Ianao mihitsy ilay tsara, irahan'Andriamanitra mitondra fahatsarana eo anivon'ny tontolo sy ny fiarahamonina zay misy ianao ry sokoto, na ny ray andro ihany azy ianao nanao sokoto. Eny, indrindra fa nahavita fanekena. Iraka ny fandriam-pahalemana, iraka ny fiadanana. Maha kristianina ry havana, manana iraka lehibe ho aso anao Andriamanitra. Ho an'ny Fjkm, votosy filazantsara i Madagasikara, filazantsara manova ny tantara. Ianao no iraka Andriamanitra ry fiangonana, hanova ny tantara. Iaina ny maha kristianina anao, ho mpitondra hafatra eo amin'ny setra rehetra misy ianao, dia ny hafatry ny filazantsara. Ataovy mandre ny filazantsara zay miaona aminao, ataovy miova ny tantara ho an'izay miaona aminao, satria iraka Andriamanitra ianao. Isika zao miala eto dia ho tonga any amin'ny toerana samy hafa zay misy atsika, hipetraka ao an-trano, hoe ny atsena, ho any amin'ny toeram-piasana. Iraka ianao, lazao amin'ny vavanao, ataovy isehoy amin'ny fietsika ao, ny fitafinao, fa mpitory ny filazantsara ianao, iraka Andriamanitra eto amin'ity zao tontolo zao ity ianao. Ary raha milaza ny ato amin'ny fiangonana isika eto Isotry Fitiavana, ianareo ry sampana mpanazava stily, iraka Andriamanitra eto ianareo, iraka Andriamanitra eto ianareo, mba hitondra fandriam-pahalemana eto amin'ity fiangonana ity, hitondra ny fiadanana eto amin'ity fiangonana ity,
hitondra ny fihavanana eto amin'ity fiangonana ity, fa ianareo nitondra ny fanabiazana tsara hanomana olona vavolombelon'ny Kristy olom-pirenena vanona ary andry ny fianakaviana. Ianareo no mitondra fahazavana amin'ny mahasampaty-atsika dia mazava ny tenintsika na ny teny faneva aoka hirehitra ny jironareo. Ianareo ny fahazavana zao tontolo zao mitsangana miazava, fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava. Izary zany fahazavana zany eto amin'ity toerana ity, eo amin'ny toerana izay misy any se avy, iraka izaran'izany se. Raha sitrapon'Andriamanitra ane, raha mijery ny tantarany fiangonantsika eto isika na ny fiainan'ny fiangonantsika eto, raha isy tanana ohatra ny mpitandrina misy asa iombonana ao anatin'izany, miaraka ao anatin'izany ny sampaty, manatanteraka ny asa fitoriana ny filazantsara na anatiny na ivelany, miara-miasa tsara amin'ireo sampanasa atao amin'ny fiangonana ianareo sampaty, ary mandray andraikitra eo anivony tontolo anatiny sy ny tontolo ivelany ny fiangonana ny sampaty, satria sady olo ny fiangonantsika no olo ny firenena. Iraka lehibe ampanaoviny fiangonana antsika ny azakazaka masina, ary tsaroviny vina ny sampaty efa Fjkm manao hoe sampaty etsim-panabiazana ho fampandrosoana ny fiangonana sy ny firenena ry havana malala. Etsim-panabiazana ho fampandrosoana ny fiangonana sy ny firenena. Ampandrosoa ity fiangonana ity raha mbola velonaina ka eto se. Za zao faly mihitsy mahita ray aman-dreny anankiray efa ao anatin'ny fahanterana, fa mbola milanja n'ilay folara maitsomaitso, milaza fanantenana, fa mbola vonanoany mandra-piala ny fofinaina, izany fanabiazana sokoto zany. Hampandrosoa ity fiangonana ity amin'ny lafiny rehetra izay azony se atao, eny hatramin'ny farafofinaina hoy ny hiratsika. Fa indrindra hampandrosoa ny firenena rehefa tompona andraikitra eo anivon'ny firenena se, satria mamokatra olona ho tompona andraikitra eo amin'ny firenena koa isika rehefa mandray andraikitra se, mandraisa andraikitra tsara. Eto ampamaranana solon'ny Kristy se, rehefa miresaka hoe solon'ny Kristy na lay voambolana ampiasaina eo, raha mijery ny raha mivoahery ambantsika dia ampiasaina eo ny hoe ambassadeur na maso ivo. Rehefa miresaka n'izany hoe maso ivo zany tsika na ny ambassadeur isika ry havana, dia olona manana ny fizina izany, manana ny maizy azy izany, tsy azo atao tsinotsinona izany, ary mpitondra teny izany, mpitondra ny voninahim-pirenena izany, tsy misaraka amin'ny faneva-pirenena izany, miaro ny soatoavy ny firenena izany, olom-panjakana izany, manana ny maizy azy zany, tsy azo ivaivaina na atao tsinotsinona izany, fa manana toerana lehibe izany ny ambassadeur na ny maso ivo. Ianao ane zany ry havako hoe, ianao zay mijery io zany, ianao dia ambassadeur ny Kristy eto amin'izao tontolo zao, manana fahefana, manana ny voninahitran'Andriamanitra, miaro ny soatoavin'Andriamanitra. Ary zao ny tsarovy ny maso ivo, ny iraka ny mahasamihafa ny iraka sy ny maso ivo ry havana dia zao hoe iraka Madagasikara ny ananiny iny mety ho tavelany iny, fa ny maso ivo ry havana harovany ilay fanjakana naniraka azy sy ny firenena naniraka azy, harovany io, misy mpiambona io. Ary zao tsy mijanona an'izany io, fa antoko ilay firenena nandefa azy tany na ilay fanjakana nandefa azy tany no mbola mamerina azy ndray ao amin'ilay toerany na ilay fonenany rehefa vita ny misiony. Ianao ane zany, iraka fotsiny ihany ianao eto amin'ity zao tontolo zao ty, fa ianao no ambassadeur an'i Kristy eto, fa rehefa tonga ny fotoana ialanao eto, aza matahotra, assure ianao eto, fa assure ihany koa ny verenanao any amin'ny tompo. Rahatra zay, aza mieritreritra, pasteur Séraphin assure ny fiainako, ambassadeur eto, fa miala eto aho, efa tsara ny miandry ahany. Aza matahotra ianao no ambassadeur an'i Kristy, fa zao arovy tsara ny voninahitry Kristy, soatoavin'ilay tany naniraka anao sy ilay tany razanao
dia ilay fanjakan'Andriamanitra nametraka anao ito. Zao nafatarana ny ambassadeur rehefa nivelany na ny maso ifo mipetraka mandrakariva eny an-tratrany ny sainam-pirenena, ny firenena naniraka azy. Ary rehefa mivory izy dia mipetraka eo amin'ny latabatra misy azy ny fanevam-pireneny. Ianao koa zany aza sarahana ao anatinao Kristy, atao vita marika eny aminao mandrakariva fa kristianina ianao. Ary na mivory ianao na mandehandeha eny an-tsena ianao dia atao vita marika eny an-tratranao ny maha-ambassadeur ny Kristy ianao. Ho hitan'ny olona rehetra, ho fantotry ny olona rehetra pon'ny ny fanjakan'ny lanitra ireny, ambassadeur ny Kristy ireny. Ry mpanazava stily malalako zany, naizanaiza misy an'se na oviana fantatra foana se no ambassadeur. Tsisy nahita an'izany BP zany, ary mety misy aza tsy mahalala an'izany sokoto zany akory, mety misy ankahalany zany fanabeazana sokoto zany, mety tsy tiany zany. Se no ambassadeur, se no solotena ny fanabeazana tsara zay efa nomenany se, nanaovany se fanekeny. Iaino tsara zany, tanteraho zany, hazono zany, ary ento eny an-tratrany se mandrakarivan'ny marika. Io zao le marika mipetraka eny amin'se io, aza menatra mitondrana io, naizanaiza misy an'se. Mety efa any amin'ny birao mpiasany se ohatra, misy marika kely apetrao eny, atao fantatry ny olona fa sokoto se, nandeha hoaizy se nandeha hoaizy. Fa zao koa asehoy amin'ny fihetsika se, arovo tsara ny soatoaviny zay nomenany se sy ny fanabeazana natolotra ny se. Ary raha miteny amin'ny sampaty 30 taona eto isotro fitiavana, arovo tsara, tehirizo tsara, tsy noho ny avy amin'ny se no anevatevana ny fanabeazana sokoto zay tsara loatra. Zao ny tenin'ny rado, ary mahafinaritra satria tily rado zay ohatra Andria manana tena so ihany afatily, so fatily se manana ny maizy azy se, tsy azo tevatevaina na ivaivainy se. Indrindra falayan'Andriamanitra zay miaraka amin'se isanandro. Aza matahotra, aza mana 30 taona zay ny lasa, raha olombelona efa lehibe ise zao, raha Jesosy Kristy natao batisa izy, manana ny fahaleovantenany se, tompona ndraiky se, responsable se manomboka zao. Andeha hoany amin'ny 50 taona, hoany amin'ny 70 taona, hoany amin'ny 100 taona, mitsodrano anareo tony ho tahin'Andriamanitra fa ambassadeur ianareo ny amin'izany fanabeazana no raisiny zany, ary tsarovo mandrakarivo zany. Ry kristianina malala, ambassadeur ny Kristy isika. Ivoaka eto ianao dia sainy hoe za lay ambassadeur. Tonga ao an-trano ianao, za lay ambassadeur. Misy sangisangy moa nataoko tamin'ny pastera teto tamin'ny fotoanandro, rehefa ao an-trano isakafo ny ambassadeur, atory ny ambassadeur, andeha hivoaka ny trano kely ny ambassadeur. Manana fahefana ianao, ohatra ny ahoana zany ambassadeur mivoaka ny trano zany, misy mpiaro zany, misy garde du corps zany. Ianao manana garde du corps, azo antoka ny mpiaro anao. Ry kristianina malalako, azo antoka ny fiainanao, ary azo antoka ny hoavinao. Indrindra raha miala eto ianao, mbola azo antoka ny ivantananao. Fa tehirizo tsara izany toeranao sy voninahitra omen'Andriamanitra anao zany. Fehiny ry havana,
feny ry sampanampanasafastily satria iraka ise no sady solony Kristy ise dia ise ilay vavolombelony Jesosy Kristy, ise ilay olo mpirenena vanony, ary ise ilay andry ny fianakaviana. Ise no andrandraina ho an'ny fiangonana sy ny firenena hampandroso izany ary hanandratra avo izany ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho anao izay nandray ny tenin'ny fiatanana. Amen.